Andray-piofana vaovao kosa ny eo anivon'ny fandrarana ny fonjana ny ENAP amin'ity taona 2024 ity. Amin'ity faran'ny volana septambra ito no anatanterana ny fanadinana an-tsoratra. Mahatratra 570 ny piofana ho raisin'ny sekoly ny mpandrarany fonja ENAP na ny École nationale de l'administration pénitentiaire amin'ity taona 2024 ity. Ka ny ronjato de piofana ho agent pénitentiaire, valamby telopolo greffier comptable, efapolo encadreur, roa telopolo contrôleur, ary ny efapolo éducateur spécialisé. Ampangararany fitantanana ny fanadinana, nisy ny zoma 12 septambra lasa teo, ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny Bianco, ny ministeran'ny fitsarana, ary ny ministeran'ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Fanaraha-maso akaiky ny fifaninanana idirana ho mpianatra mpandrarany fonja mba hisiny ny fifaninanana madio ary mba ho eken'ny vahoaka fa miroso tokoa ny fanjakana amin'izany atao hoe fanjakana tsara tampana zany ary koa mampiatra ny mangarahara sy ny fifaninanana madio lavitry ny kolikoly. Izany fifanarahana izany no tanteraka dia noho ny finiavana sy ny fahavononana misy amin'ny tsirairay amintsika rehetra tongeto hikatsaka ny tsaratsara kokoa nisy teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ny 20 hatramin'ny 3 septambra ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana an-tsoratra amin'ny fifananana idirana ao amin'ny sekolin'ny mpandrarany fonja. Tanàna 12 eto Madagasikara no anaovana ny fifaninanana dia Antsiranana, Antala, Mahajanga, Antsohi, Toamasina, Fianarantsoa, Farafangana, Toliara, Morondava, Tolagnaro ary Antananarivo.